Nisy ny lalao izay nikarakarain'ny Orange Madagascar ho an'ny mpanjifany ao anatin'ilay antsoina hoe Orange Money tahorina ny fisarihana dia notolorana ny tsara vitana ny tapakila mpiara-manidina mampitohy Antananarivo sy Paris izay loka goavana indrindra. Tapakila mpiara-manidina mampitohy Antananarivo sy Paris ary Antananarivo no azon-dramatoa Joela Efanki Zafinortavy rehefa voatsapaka ny anarany noho ny fampiasan'ny tolotra Orange Money. Io tolak'andronina tolotra sy tetsany foibe ny Orange Madagascar andraharo izany lokan'izany niaraka tamin'ireo mpandresy ampoly maromaro hafa. Afaly dia faly koa moa izy noho izay. Za fa elana bes Orange Money en plus izy koa fa magnefa vola ohatra amin'ny famille za amin'ny province dia mampiasa Orange Money dia izy koa fa te hividy crédit dia tsisy olona iragna dia tsy maintsy amin'ny Orange Money foana za mampiasa. Tamin'izaho nahaino anazy faly be dia zay dia merci en Orange dia merci en Air France. Profila mieritreritra ny andeha? Bah, je sais pas encore. Mbola tsy fantatra hoe ambiagna fogna fa tsy mbola fantako. Loka maro hafa ihany koa no natolotra ho an'ireo mpandresy hafa fa indrindra fa nisy ihany koa ny fiara-miasana omby ho an'ny Orange Money tamin'ireo orinasa hafa. Tamin'ity lanonana ity ihany koa no nanarotana Michel Barré izay tale jeneralin'ny orinasa nanamafisana fa dia manana anjara lehibe amin'ny sehatry ny fikirakirana ny vola amin'ny alalan'ny telefônina amin'izao fotoana izao ny Orange Madagascar. Tsotra moa ny fahafahana mandray anjara amin'ity lalao ity satria ireo izay rehetra na nitateraka fisintomana fametrahana na famindrana vola, fandavana faktiora na fifidianana afahana na entana hafa ihany koa dia afaka noraisina avokoa ary dia natambatra ny isa azon'izy ireo. Misy 20 Aogositra ho avy izao kosa ny tsapaka manaraka.